Manakory aby sika faly miarahaba ny mpanaraka ny pejy mety sabotsy fahasivy ny volana May taona enina amby roapolo sy roa arivo ity. Ialana tsiny ny fahatarana fa fotoam-bita moa tsy mahaleo misampona, efa tena teo am-piomanana mihitsy zay andeha hanao direct no tsy afaka misy olana kely de tsy maintsy nahemotra kely. Fa tsy manakana antsika zany fa tafahoana soamantsara indray am'ty rendez-vous hebdomadaire antsika ty misaotra anareo aloha mpanaraka tsy mahafoy zay misisika de misisika tokoa hoe miandry fa matoa zany ny andrasanareo de zava-dehibe aminareo ny raharaham-pirenena, mba tsy ho pasifa fotsiny fa tena actif ary ny andrasana amitsika dia mba tena tsy mi-consommer fotsiny mba angatahana ingeza be aminareo mpanaraka ny pejy, mpanaraka ny fandaharany, pejy moa misy zavatra be dia be ato fa ity fandaharana isaka-sabotsy ity, inona moa ny tanjonay amin'izy ity, averina kely ny genèse-n'ilay izy raha tadidinareo tao anatin'ireny combat tolona reny no nananganan'izy ity de karazana ohatran'ny hoe sentinelle famoazan-tsaina ny malagasy mba tsy ho varimbariana fa tsy mbola tonga any amin'ny tany kanany tsika, les terres promises mbola eny an-dalana tsika ary re tena atao sarisary hitanareo miala tsiny raha manao tsy mitory teny akory fa raha mampitaha ny dian'ny zanak'isa reny de hitanareo le hoe efa tonga eo ambaravarana de miverina indray de miodina de ohatran'izay le zavatra tazana eto ohatran'ny hoe tratran'ny tamberin-tany zany tsika am'zao, de lasa ny rôle anay zany dia mampatsiaro ny olona foana hoe ty le lalana fa sao de diso lalantsika. Zay no ela mamerina fiarahabanan'ny Mostanina koa tonga soamantsara eto amin'ity herinandro faran'ny herinandro ity ny lohatenintsika moa androany dia ny am'le hoe aza politiziavana ny raha fivavahana, ny fiangonana ny marimarina kokoa amin'ny pré-campagne satria tena fa hita fa tena ao anatin'ny campagne mihitsy ara moa tsika zao fa mbao fomba fiteny fotsiny hoe pré-campagne ary mety hiteninareo hoe efa mahazatra zany, eny kanefa raha tsy diso fanavaozana tsika zao de raha ao anatin'ny fanavaozana de tsy tokony hanaraka ny mahazatra intsony, tsy hanaraka ny lalan-dririnina dia en plus le lalan-dririnina lalan-dririnina mamoafady mbola azoko leferina ihany hoe manarama influenceur manarama tsy haiko miaramila miarama larosianina mety hoe tsatsy ny teny hoe normal fa je peux comprendre entre guillemets fa ny tena zava-doza rehefa ny mpanao politika mitsabatsabaka any amy tsy tokony hitsabahana de ny raharaham-piangonana. Eto zany le resakitsika eto tsy hoe tsy tokony hanao politika ve ny mpitondra fihavanana, tsy any ny resaka, za zao eto hitanareo fa tena manao politika dans le sens hoe miditra amy raharaham-pirenena fa ny ho resahako eto anombohanay azy zany fanokafam-bavony dia misy zavatra mampalahelo zay azonay vaovao ary anisan'ny nahataranay daholo zany satria tsy maintsy manao recoupement sy manao katokato dia ho resahako eo rehefa avy eo momba am'zay hoe miverina indray le fomba fanao teo aloha ary non seulement miverina fa lasa mitatra zavatra hafa le izy. Zay ngamba no anombokoafako azy fa miarahaba an'i Mostanina tonga soamantsara eto indray de amena anao ny fitenenana ho fanokafana ny fotoanatsika. Misaotra pasteur miarahaba anao ary miarahaba amin'ny mpijery rehetrarehetra mpanaraka ny pejy. Faly ihany mandray manao an'le fandaharana antsika izay famoazana ny saim-bahoaka satria manko aleo tenenina hoe famoazana ny saim-bahoaka mba tsy tenenan'ny sasany hoe atsika mipanakorotana, tsika ny mpankahala, diso tanteraka ianareo, tsisy olona halanay zany, tsisy olona tsy tianay zany, tianay daholo ny olona matoa zay mbola masaha miteny androany de fitiavana daholo zany, fitiavana ny vahoaka malagasy fitiavana ny tanindrazana, fitiavana ianareo mpitondra mba hiova
amin'ny metimety kokoa. Raha tsisy miteny moa ianareo a, mety mandeha tsy misy balizy. Fitiavana hoy zahay satria hatramin'ny voalohany a, zahay ohatra ny teny foana teto, ary tsy nankala zany a, tsy nanenjika an'izaniza fa ny tenany mpitondra hoe zao zavatra notakiana, zao zavatra nahatongavanareo teo am'le fitondrana, mba tanterao azafady. Nefa tsy zany zavatra mandalo am'izao, fa le zavatra nanakiananareo mpitondra rehetrarehetra teo ao zany a, matetika mpira nohon'izay zavatra miseho. Tonga de tohizako am'le resaka ny pastera zany hoe fivavahana lasa fitaovana. Fivavahana lasa fitaovana eto Madagasikara. Lasa kilalao le fivavahana nefa izay mba rehefa tsy misy fanantenana intsony amin'ny rehetrarehetra mba fivavahana zany ny limite, ny rempart ny olombelona. Nefa io ndray a lasa tena fitaovana goavana be amin'ny fanaovana politika am'izao. Satria maninona? Na le mpitarika am'le fivavahana ary a, lasa manaiky atao fitaovana. Zay moa le niteneniko teto tamin'ny heriny hoe le fitiavana kely, fitiavam-bola kely, fitiavana voninahitra, zay manimba isika malagasy. Raha niteny zay teto tamin'ny farany iny, somary tsy azon'olona ny tiany tenenina, fa androany mbola ampina ihany izy hoe efa ny rehetrarehetra na ny diaspora nieritreretiny hoe olona mba fa mahita ny mahiratra, mazava, mba tonga saina, lasany am'le fitiavana kely io fitiavana kely. Zay zany lasa toetrantsika malagasy. Fivavahana izy teo satria pastera rehefa avy eo mbola iteny niany aminy amin'ny côté an'zareo zany a, fa hitatsika zavatra nandalo zao a, tondrahako an'le taridresaka le hoe ao anatin'le hoe fikambanana silamo ihany. Iny zavatra mandalo teo 67 a, politika daholo reny. Satria zany fivavahana silamo zany a, tsisy foko fa fiaviana, tsisy hoe parti politique, tsisy hoe zay manohana ny ray ihany na manohana ny ray ihany. Fa fivavahana io resaka anao amin'ny Andriamanitra. Tsisy ankoatr'izay, tsisy idiran'ny ninona intsony, tsisy idiran'ny loko politika, tsisy idiran'ny lokon'olombelona. Fa ny eto amintsika lasa hoe satria zay avy ana Tuleara de mila an'le fivavahana, de mila an'zao, de mila an'zao. De io koa zao a tonga tia fivavahana lehibe rehetrarehetra hoe afarana ny avy any amin'ny faritra satria iomana amin'izany hoe fifidianana. Alohan'ny hanomezako pastera zany sujet ray zany a, de tiako manamafy, tiako mampatsiahy antsika vahoaka. Tany amin'ny 2009-2010 ny krizy a, efa niteny zany Ray aman-dreny président Ratsiraka sy président Zafalibera tamin'izany hoe tsy vahaolana ny fifidianana, tsy hitondra vahaolana amin'izany krizy misy eto Madagasikara amin'izao tamin'izany fotoana. De nizingizina ihany moa isika rehetrarehetra manam-pahaizana, tanora, mafana fo, tena hoe mbola manana tosi-drà ambony de ambony, andao hiditra amin'ny fifidianana. Reo antitra reo efa soara, tsy zavatra tokony idiran'ny zareo tsony. De natao ny fifidianana 2013, natao moa ny constitution 2010 a, de natao ny fifidianana 2013 a, atao daholo ny fifidianana, ny communal, ny député. De ino ny hafarantsika hoe vao maika niditra niletika ao anatin'ny krizy a,
vao maika nandeha ny ampimamba ny harem-pirenena tsy fantatra tsony e, tsisy efa nieritreretina hoe tena potika le firenena de mbola naverina ihany le fifidianana 2018 mbola vao maika ny letika ary ny apira fa mbola niteny ihany zahay teto hoe suranareo zalahy fa fifidianana firy natao zay tsy nitondra vahaolana ho an'ny firenena satria manino satria le tompona ndraikitra omena an'le fahefana satria le fifidianana efa osika efa eritreretina hoe tsy maintsy ray anina nitondreo reo olona reo ohatra nefa voakarama efa misy zavatra efa misy faiderotiny ao andohany efa mipetraka izy am'baiko an'zareo de mitoy ihany ary vao maika pira ny fanondranana harem-pirenena ny fanodikodinana rehetrarehetra de nitodika tany amin'ny ray aman-dreny mpitarika fivavahana ara-panahy rehetrarehetra sy ny tariny de na tonga ihany koa ny fifidianana 2023 de iny nitoyany de ny afara amin'ny fanonganana any Andriamatoa Rajoelina be de be ny fifidianana natao zay de androany vao nirodana ny fitondrana efa nitenenina hoe hanao fikandoha pirenena handao hijerena inona tena fototry ny olana misy eto Madagasikara noho ny fahazahoan'ny sasany ny fitondrana tampotampoka de nanakarena tampoka de mamy le seza mamy le fitondrana tsisy miraharaha tsony zany olana misy ao amin'ny anjada amin'ny fiainan'ny malagasy zany tsisy miraharaha tsony hoe inona ny zavatra marary ho an'ny malagasy sy ny firenena malagasy zany tsony fa zao samy maniketrika aka fahefana tsy hoe iketrika aka fahefana daholo reo fa ny eo ihany mitovy am'le taloha efa mandeha ny fifidianana ireo manam-pahaizana rehetrarehetra sy tompona andraikitra senie fitsarahane zao hoe zay mahita kely zay mahazo kely zay mihinana am'izao de toriny hafa ndray misy miteny moa miaramila zay miresaka taminay hoe vina ny torinay ndray zao manaraka de lasa toro le fitondrana firenena de lasa toro le mihinam-bola sy le manodikodina fa tena tsy mipetraka tsony hoe firenena iaramanana tombotsoa-pirenena fa tsy mipetraka tsony zany ka eo mahatonga anay mbala efa saiky hoe tsy hiteny fa ahoana moa tsy hitenenana hoe oviana ihany ary itsika ho tonga saina am'izany ajanoko eo aloha ny anahako fa meko amin'ny pasteur manohy an'le sujet manahirana ray zay aho misaotra pasteur saotra nanokatra azy hotohizako ary hidirako am'izay le vif du sujet safady le zava-misy am'izao zany de ity nafarana fiangonan-dehibe anankiray zay tsy tononoko anarana ho fanajako lay fiangonana mba tsy hiboridana na ho alaim-baraka kanefa tsy maintsy teneniko le izy satria mba ho fantatrareo ao hoe au courant zahay nafarana ireo président synode eraky Madagasikara fa saika hoe hisy tsy haiko hoe fivoriana en catimini ao Antananarivo dia araky ny vaovao azonay de hoe toa tsiraikitra hono taoko hono aloha satria za tsy teo lay saika anaovana azy satria ohatran'ny nisy ny teny ndray hoe ohatran'ny sao de manao erreur amin'io ianao saingy efa tonga daholo le pasteur président synode eraky ny Madagasikara ngareo azonao averina mody maina dia fantatrareo ny toyany tsy azo alefa mody maina reo fantanina mipetraka de zao efa fanao hatram'izany io tsy hanafina anareo zany tsika fa na tamin'ny fitondrany Ravalomanana nanao an'izany na tamin'ny fitondrany Rajonary Mampiana nanao an'izany c'est pas nouveau
fa ny tena comble amin'nytindra mitoraka ity de izao efa manomana pré campagne zany rahalahy dia ampiasaina zany reo président Sinoda handeha hamory olona any de misy tamin'izy ireo moa noteny aminay hoe zay ozy izy de mandray vola fotsiny fa zay tsy voatery anaraka rahabaso rahabatsara paster zako moa teteny aminareo mitovy am'le influenceur nareo zany zao influenceur d'église dia hoano fa vola dala tompo za tena miteny hoe hoano fa vola dala tompo nareo nafarana avy any amy faritany petao fa za manantena ny conscience nareo aza midy amy vary raivolia ny fizokina fa ny tena mampalahelo ao anatin'ty ty resaky ty de zao misy pastora avarapatana ao amy lapa ao anisan'ny mijoeny io zavatra io fantatro io pasteur io par respect droit d'aîné de tsy miteny aho momba azy fa mitodiky aminao a pastora fantatro fa maria ianao j'ai beaucoup d'estime envers votre personne j'avais beaucoup d'estime envers votre personne satria samy lokaloka atsika amy rahalahy ny hanadiovana ny fiangonana amy kolikoly resaky tsika teo am-pinanana ledsi zany tamy fotoan'andro fatany le olo resako eto ninona ledsi ray garaba atsika amy rahalahy tam'izay maheno nareo zao ataoko prisily izy de nandeha ny nofonofotsika hoe ho diovina ny fiangonana ary atao zay atonga ny fiangonana andeha amin'ny mahitsy zao a ianao ndray no anatin'le zavatra tena malahelo aloha satria tena niraisiko ray aman-dreny ianao ary sahako miteny aminareo mpanaraka ny pejy fa raha ohatry zao zany raha manatombontsozany zany sur le plan théologique amin'ny apahany fa tsy izy rehetra kosa anisany contribuer ny maizy azy aho io olo io raha amin'ny fombatsika malagasy de hoe tsy azo atao ny mandingana ny olombe mariny zany kanefa kosa tsika tsy mandeha amy patriarka fa ny zavatra mampalelo aho anatin'le fietsika de zao hoe hicréer schisme au niveau n'io fiangonana io le fietsika ianareo anao propagandy tsy mampanininy fitsipidalao zany efa mpanao zany daholo fa raha hicréer schisme zany satria araky ny tatitra tonga ty aminay de hoe tena ny président synode ray manontolo fa coupé am'le lohany ety ambony ina andikan'zany zany hoe stratégie hoe tena potehina zany le leadership ao anatin'le fiangonana de am'izay inona ny tanjony ny problème politique anareo sy ny règlement de compte politique anareo anareo fa raha zao korotam-piangonana efa misy araky ny madagasikara zao no mbola ampinany ty koa jereo zao ny any atsiranana mitomany any amy faritra anareo ale dego any ty mositana le fijikaema le nakatona ny fanjakana za moa tsy maharaka an'le genèse-nle tantara fa ny antso vonjeo any PRRM mihitsy ry zareo hoe ianao mpiandra eo indrindry tsika zao miantso anao zay monsieur ianao paster ianao non ianao izy mpanompon'Andriamanitra protestant vonjeo ianao izy tahaka ny Solomona manana fahendrena mahay manavaka tsara ny marina sy ny tsy marina wow enjana be hoa zany discours le ramatoa ty zany avy any atsiranana de mbola apetrako am'izay toerany Solomona zay anao satria mpanjaka moa mamoaka ny tranché hoe tandremo reretsy mandalo ane ny fitondrany fa tsy manao menasy aho na manozona fa lozany zay miteraka korotana ao anatina fiangonana noho ny resaka politika averiko ndray loza ho an'izay miteraka korotana ao anaty fiangonana noho ny resaka politika mandalo reo politicien reo fa ny fiangonana mipetraka mialatsiny aho fa tamin'ny androny Ravalomanana anisany tsy nitiavako azy zany mialatsiny aminareo ty mba fa nandeha zany propagande ny Ravalomanana zany de nampiasa ny fiangonana koa
de nanohitra an'izany a zay mahafantatra anahy mahatadidy an'izany tsara. Mega avy eo branchement d'apartany, ny tômôbila ny change d'apartany nasiana ny afisiny Ravalomanana, nitsangana zay tam'izay fa nga fananany tim hoany fananany fiangonanay. Fa fa nahazo tam'izany hoe raha ngarema mialatsiny aminao mositana. Fa la ngarema ino ane idiranay Rama zany QG toeran'ny fiangonana lasa miala teo daholo le feokiry tanao le feokiran'ny bodo le any miala avy eo menatra anao zany mandalo akaiky ny katolika eo inona ny ataon'ny reto olo protestant reto. Episode mahatsiravina fa teto firenena zany tadidinareo ngamba tam'ireny de avy eo nitonga i Rajoel de nandeha am'izay ny règlement des comptes entre ny FPVM sy ny FJKM aza manadino tantara sosele ny fiangonana sasany. Zao ndray de nanao mialatsy fa nanao revanche ny FPVM dia ny reconnaissance ny Rajoel ndray ny FPVM fiangonan-dehibe dia ny pepapepa ndray ny FJ. Zany hoe tena tsy mety mandray lesona mihitsy tsika. De nefa tsika milaza hoe hanavao nefa ataovao maiky mandetika. Raha ianareo moa manana choix politique anareo tsy maninona hoy aho fa aza ampidirinao anatin'ilay kitapo loka kosa makarakara ny fiangonana. Zay ny zavatra mitranga am'izao fotoana zao ka tena tsy maintsy misone d'alarme hoe ajanony io. Afaka manao travail de couloir nareo tsy olana. Fa raha ohatra kosa miteraka korotam-piangonana dia mialatsiny aminao aho andray matofilo tompon'antoka anatrehan'ny lanitra ianao. Tsy aminay vahoaka ntsony a. Tonga angamba fa mavesatra be zany hoe responsable devant Dieu zany. Tena mety ho lany ianao, tafavoaka ianao, fa azadiny ne jouez pas avec le feu. Io resaka sacré io a tsy fanao io. Nanandrananao daholo teo fa potika. Mpitondra teo alohanao. Ka tsy lehibe noho izy akory ianao. Fa ny amba afatra zay de ho atsika pastora koa tena mba manana azon-damosina leroa. De nareo ve de tsy menatra hoe lalaoviny olona amina resaka vola ny fizokitsika. Zay zany le fitarian-dresaka ao anatin'ity tiana ty hoe pré-campagne efa ao anatintsika zao fa aza mba ampidirina amina fampiadiana na hiteraka korotana eo anivon'le fiangonana. Tsy hanonona anaran'le fiangonana ho aza fa zareo concerné zao tonga de kopy daholo. Zay ngamba ny information anomboako azy avy eo hiditra am'resaka campagne sy resaka fifidianana io fa zay no avy aty amiko mba tsy ho lava loatra ny aho mositany. Eny paster, zay moa ny resaka fivavahana. Fantaniana nipetraka de hoe efa natao nipotehana ny fanaovana politika eto amin'ny firenena. Fa potika ny antoko politika efa tsisy olona manana confiance tsony, tsisy olona matoko tsony ny parti politika ny fanaovana politika nefa tsy voatery olona rehetrarehetra mpanao politika de hoe maloto daholo a. Tsy voatery ny antoko politika rehetrarehetra maloto daholo a. Fa le ny le foronina am'le fa akana fitondrana tampotampoka tena zavatra fankalky satria betsaka ny olona miinvestira tany potehana fanaovana politika. Tsika miteny am'izao a sahako no miteny hoe ny potehana ny institution militaire ny miaramilatsika tena hoe en perte de crédibilité. Satria hitatsika mahazo vahana ny milisy, ny miaramila accusé à tort ary sy ny tariny manao attaque à main armée manafika ny samy malaky tena potike. Io moa miresaka an'izany ihany tsika ary ny mampiahiahy
zay mitodika amy zalao amy gendarmerie any satria tena tsy misy ray aman-dreny tsony ve ao amy gendarmerie no fantatra fa natao fitaovana politika zany gendarmerie-pirenena zany. Tena natao fitaovana politika amy fitondrana nisy teo aloha. De androany mbola manay izahay mbola fitaovana politika. Io mo trangan-javatra tsy foisy tampotampoka eo a. Eny e misy fanarenana, misy fanamboarana, fanarenana ao anatin'ny gendarmerie. Eno fa tokony andray andraikitra ny gendarmerie tam'le hoe andray andraikitra tsy aneka atao fitaovana tsony a. Tampotampoka eo a any avarabaratra any aminay any. Ty karazana misy tanàna le gendarmerie lasa mamono olona tsy fantatra, tsy hay ny enquête, tsy hay maninona, tsy hay tsony. Solahy mbola atao fitaovana politika ihany zany gendarmerie zany am'izao satria be de be ny nomination mbola gendarmerie ihany tsy hay tsony. Zay le niteneniko hoe ny miaramila en perte de crédibilité. Ny mpanao politika tena fa tsy crédible ozy atsika vahoaka. Androany ndray hiditra any amy corde sensible amy resaka fivavahana. Mampametram-panontaniana hoe inona ny tiantsika tongavana amy fiarahamonina misy eo Madagasikara. Inona ny tiantsika tongavana? Le tena hoe malagasy ifamono ve? Tre io ankoatran'izay a natao fitaovana politika ihany koa ny resaka foko no entina any am'le hoe fédéralisme, état unitaire. Efa niteneniko teto foana hoe misy karazan'olona tsy anasa, tsy manana foto-drafitra asa, tsy manana tsy haiko tenenana sao de manambany olona edy tsy de tiako le manambany olona. Fantatra tsara na fiarahamonina fa nizy ary tsy maleo tena. Tampotampoka eo a misy vola izy mitety faritra ry zareo a de hoe mivéhiculer fa hoe fédéralisme de mitodika amy zanaka amy faritra rehetrarehetra atao fitaovana am'zany a hoe tsy gaga ve nareo androany ny prime ministre miteny hoe WIS, tsy haiko tsony hoe concertation nationale sa conférence nationale, tsy fantatra tsony, tsy déterminé le izy hoe inona akory tondrana anazy a am'ty farany volany ty d'ici 27 mai ozy a. De tampotampoka eo mivoaka amy présidentny synady zay manam-pahaizana momba ny administration malagasy de miimposer aminareo hoe tsy misy zany fédéralisme zany a fa tokony décentralisation effective. Zay le nampiahiahy anay de nataon'olona hoe anareo contre fédéralisme, anareo zao. Raha olona vononanao zavatra ao tsy izany a zavatra tokony tondrana anazy, tsy mikritika fotsiny zay manana vahaolana. Nasongadiko kely hitako video nikopeny zalahy moa tany de hoe amy resaka ordonnance ny Ramanantsoa tam'izany. Nandramako fotsiny nalefany izy fa raha mandinika ane isika ny lalàna ve mety abroger tacitement sa directement. Raha jerena manokana iny lalàna iny a efa tsy tokony manan-kery tsony. Zay nandefasako an'le izy fa tsy tokony manan-kery tsony satria maninona nisy constitution 98 a de rehefa aveo a nisy référendum de rehefa niveriny ratsiraka de ny amendeny le constitution
Efa azadiny fa niditra tany amin'ny province autonome itsika. Efa plus ou moins abrogé zany lalàna zany. Efa niditra tany amin'ny autonomie administrative isika. Au moment isika hiditra any amin'ny autonomie financier, de ravana ny fitondrana iny 2002. De niravana niaraka tamin'ny atao hoe province autonome. De nalefa ny région. Nefa le perroquet rehetrarehetra miteny am'izao de manaraka fotsiny ny zavatra ampitenenina an'zareo. De androany tampotampoka voaka ny président Sinady. Zavatra efa zay le nitenenina hoe zavatra efa calculé daholo io fa ianareo atao fitaovana. De ianareo atao fitaovana andeha ampiadina amin'ny samy malagasy. De io atsika mifanenjikenzika foko androany. Zavatra tsy mbola nisy zany tao Madagasikara. Na de be de be fitondrana tsy nety teo aloha fa tsy mbola nisy risky adipoko ohatrany misy am'izao fotoana. De omenareo tsiny ihany ve zay raha miteny? Sa hoe tokony teny miaraka itsika hoe tsy mety izao, tsy haiko, fanavozana zao sa fanovana izao sa le favoazana izao misy zao. Tsy haiko le terme ampiasaina. Sarotra be zany. Ny souveraineté mo tsy fantatra tsony. Souveraineté nationale. Misy ve tsika sa tsy misy? Souveraineté populaire mo efa voagejany populisme. Ny souveraineté identitaire. Am'izao tsika miteny zao, vao nahita le vidéo nareo tany amin'ny Facebook, le tanora de hoe noavin'ny firenena de karamaina miaraka amin'ny drapeau russe. Tsy manambany anareo tanora mialatsiny. Alafondro tena mialatsiny aminareo tsy manambany anareo fa raha mijery anareo rehetrarehetra reny na ankamaroan'ireo ambony moto reny nanao Sibelville ary mbola tsy hitany. Dikan'izany mbola tsy niala tao Antananarivo akory reny olona reny de ny drapeau russe mba fantatra anareo ve zany toedrara misy any am'zany Rosianina zany. Tsy hoe alefa ny influenceur makana Russia andefasana formation, alefa manao formation anaovana populisme sy anaovana infox rehetrarehetra ohatra ny ao an' Afrique misy am'izao raha mijery ny Facebook anareo ny afrikanina be de be manao propagande russe. Tena miankina amin'ny intelligence artificielle sy lainga. De mino daholo ny afrikanina. Izany ve nititsika ao amitsika? De tsy tonga saina ve isika? Androany misy influenceur tonga any Russie, mandeha alefa any Russie, de misy karazany tanora andiany tanora mitondra moto de drapeau russe de tsy haiko mitondrana anazy hoe fanabadonany malagasy tsotra izao. Hoy pasteur ty hoe tsy mahay maka lesona isika. Tena tsy mahay maka lesona isika. Tsy hoe androany anareo miritarita korotana daholo ty fiainan'ny malagasy ray manontolo. Ara-pinoana, ara-pivavahana, tsy akorotana, fananina korotana le izy. Satria maninona? Korotana ny sain'ny malagasy moramora kokoa ny mandray fahefana amin'ny vahoaka mikorotan-tsaina. Matahotra lava. Moram-bakaina kokoa ny vahoaka. Rehefa tonga am'izany stady zany ny vahoaka malagasy. Tena moram-bakaina, ohatrany ataontsika zao, ohatrany misy zao. De izay ny antom-pisinay androany hoe aleo tsy angina indray isika, tsy maninona na alan'olona, tsy maninona na ho voaopa isan'andro,
tsy manino zany. Aleo zay hiteny ihany satria tsy rariny tsony. Tsy rariny tsony ny fiainan'ny malagasy am'izao, ny mararin'ny malagasy am'izao. Sa hoe tsy maninona fa aleo ho faty ny ankamaroan'ny malagasy fa le mahitahita sy le mpanao business, le mpanao trafika ihany ny harem-pirenena ny hijanona eo. Zay zany ny tiantsika tongavana. Zay mahatonga anay tsy manenjik'olona. Raha miova fomba famindra ianareo, raha manova fomba fitondrana ny firenena ianareo, mety ho ankasitrahana ihany ianareo rapitso. Mety hifanampy ihany raha tonga am'le hoe andao anarina ny firenena. Fa raha mbola am'izao fanabadona ny samy malagasy, fanambakana ny malagasy, fandrobana ny harem-pirenena, tena sarotra zany fiaraha-miasa zany re olona. Sarotra izany. Ary tena anohitra izany rehetrarehetra zany ny ataonay. Na dia fantatrehany am'izao manao ny ataony ianareo samy ianareo mpitondra ao ihany ane. Samy manao calcul, manao kajikajy daholo. Atsy mikarama ny atsy, ery mikarama ny atsy, de mamely ny atsy, de fanao an'izany. De victime am'izany ny vahoaka malagasy sy ny tanora indrindrandrindra. Zay mo tsy hoe antitra zay, zokonjokony ihany, fa mba fahitahitanay ihany ny lalana izoranay. Fa ny mampalahelo anay le zandry aty aoriana izay miezaka manao ny ainy tena sahirana ny ray aman-dreny mampianatra mba hoe ho tafita ny zanany, manao ezaka rehetrarehetra, mamaritra fananana. Sasany manao tsy fanao mihitsy mba hoe ahita vola ampianarana ny zanany. Fa nefa ho tafita amin'ny fianarana dia hanao inona? Am'izao fanambakana sy fanabadona eo misy eo amin'ny firenena. Zay ny anahako pastera fa ezaka moa tsy hanao lavabe androany. Saotra tsika. Ya. Tohizako kely le resaka fiangonana teo. Ny fond ambadiky n'io resaka io de zao. Araraotin'ny mpanao politika ilay disadisa-piangonana efa nisy. Azavaiko aminareo le izy. Le resaka hoe nafarana ny président synode tam'ilay fiangonana zany de misy sy ny sisa. Misy olona ao zany tsy mifankahazo ara-pitondrana am'ilay mpitondra an'ilay fiangonana. C'est pas nouveau. Problème ana leadership fo mantsy ny problème fiangonana a Madagasikara. Io koa mbola mila asina resaka io. Samy te hitondra. De tsy mety mahavaky lôvo mihitsy le anankiray. Zany hoe tsy mety mahatafavoaka ny baolina zany isaky ny fifidianana. Dia ity ny occasion en or ho azy, peut-être pour prendre sa revanche. Dia misy an'ity fitondrana intérim ity. Dia rehefa natao le fitondrana intérim zany, ny tena mampalahelo anahy anatin'le tantara de zao. Le fitondrana intérim zany ho exploiten'ny le olona zay efa manana disadisa personnel mba ahafahany booster ny tenany ao anatin'le fiangonana. Zany hoe mifampi-exploiter zany. De ny atao amin'le intérim koa mila an'izay satria mila olona koa izy ary amin'ny fanomanana ny pré-campagne. De azonareo am'izay ngambany ahoana filazana zany? Fatambatrao daholo am'izay zany le cocktail.
de ny fanontaniana mipetraka zany na ho an'le anankiray tena fitiavana ny fiangonana ve ny anaovany an'izany ça c'est tu sais ou c'est pour l'occasion pour prendre sa revanche ary na ato amin'ny ilany tena fitiavana an'le tanindrazana ve no exploitena ny reto mpiasa am-piangonana reto manao zao fanontanina zao za satria ianareo vahoaka nareo kristianina izay any ambany fiadidin'ireo olo reo rapitso no hiantefana de ny antony anaovana an'itya ahaizanareo tsara manavaka ny vary sy ny tsy parifary fa io a tsy zay tsara discours sy be resaka no inony fa dans l'éthique et la réalité zay nia zany no afatro amin'iny fa avelako any am'izay nya tsy janona ela miny fa toizako hoe satria resaka pré-campagne de fifidianana eo indrindritsika zao za zany tena anararoatra nyty toe zava-misy ty mba hiteny amin'ny mpanomana ny fifidianana na ny CENI sy ny fanjakana malagasy sy ho anareo mpifany zay hifaninana rehetrarehetra ao anatin'ity fifidianana ho avy ity za mba maniry hoe tokony isy volavolakevitra apetraka aloha hoe tsy tokony isy tsony ny financement na campagne électorale avy any ivelany raha tena say anareo milaza fa mambaoka reo dia ataovy ala système ohatra ny style any amin'ny firenena hafa hoe ny candidature anareo zany a de candidature avy amin'ny vahoaka ary financer ny vahoaka averiko tsara candidature avy amin'ny vahoaka ary financer ny vahoaka fa tsy hoe zay ray mafy zay manam-bola zay mahatakatra hélicoptera zay mahatakatra ary zay no mahatonga an'ilay inégalité de chance misy teny nga Lazare Zaferson zay ny teny izy io hitako marina mihitsy hoe ny famerana ozy izy a ny fanaovana propagande dia namana efa fametrahana sahady ny égalité de chance satria ny sasany manana jet privé sy manana hélicoptera de ny sasany a mandeha plus mandeha 4x4 zay fantatrareo tsara fa voafetra io koa zany tokony normalisena za zany mangataka hoe raha say ianareo zay futur candidat ny indrindrandrindra ny CENI de tokony isy karazana fanaraha-maso ny atao hoe financement de campagne tanareo ohatra nahazo any Sarkozy reny hoe avy aiza reo vola ny campagne reo raha tsy diso aho ny prime ministre am'izao fotoan'izao dia lehibe ny samifinina mahalala tsara ny atao hoe fampiasam-bola maloto voaingana izy moa namboaka hoe tsy andefitra ny fanjakana ny amin'ny fampiasana vola maloto ny fampiasana vola maloto ho avy eo de io pré-campagne io donc satria pré-campagne ny thématique atsika eto a de nana zany défi alefako ty hoe aiza ny mpanao politika na ny antoky politika hivoy an'izany hoe tokony candidature avy amin'ny vahoaka zany hoe ny vahoaka zany no mangataka izy ary izy no financer an'le izy fa tsy financement avy any ivelany satria la avy any ivelany eto tiako terenina hoe mety hoe misy fina ivelany hoe diaspora zao afaka mandray anjara ny vahoaka koa afaka mandray anjara fa le ivelany resaka eto les forces politique avy any ivelany dans le sens hoe io zao ny rosianina mazava be fa tsy maintsy aratosaka vola izy efa nisy ara tamin'ny androndro maiola reny izy arana nitsotra tamin'ny fotoan'androny de lasa misy ingérence extérieure dia tany États-Unis tamin'le resaka fifidianana iny le hoe ahoana ny Rusy niditra tao anatin'ny campagne amérikana niteraka korotana ambony ambany fa ny azy moa niveau efa ambony be fa tiako tenenina hoe raha tianareo raha hoe fifidianana madio a mbola tsy miditra resaka lisy mpifidianana fa mbola miresaka hoe financement na campagne électorale raha say anareo ka tena misurfe amin'ny atao hoe tiany vahoaka de aniny ray faharoa manarakaraka an'izay saika antany hoe ahoana io liste électorale io misy olona fantatro manana fahalalana manokana any amin'izy io tsy anonona hoe iza na aiza hoe ny fotoana izay
lanina amin'ny tena fanavaozana ny liste électorale de tsy ampy raha tahana am'le teneny zareo hoe anomboka ny fanisana zany hoe karazana fampandrinadrisa zany io le hoe anisan'ny mpifidy io sur quelle base zany io foana masy ny problema tamin'ny androny rajoelina le resaka doublon resaka fanisana ny liste membre ny liste électorale ho tafavoaka ve zany de raha ny teniny ho manapaizana manokana ny amin'ny liste électorale io de hoe impossible ao izy raha ny délai apetraka zalahy amin'ny fifidianana mba avela koa ny amin'iny ny resaka calendrier arian'ny vanim-potoana ny orana no atao le izy foana iny foana moa ny divana iny hoe am'izay zany adisqualifien'ny kelozape de tsy ho tafavoaka fahatelo ny resaka artiste madame ministre de la justice ianao anisan'ny ogaoga teto amin'ny facebook hoe mialatsiny aminareo artiste fa tsisy artiste tsony amin'ny fifidianana eo tananay amy teninao ianao tandregny hoe iteny hoe aka tam'ireny any contexte hafa de zao efa contexte raha zao fijeriko azy zao a efa mialany efa nisy ara moa reny nitranga tamy fianaratsoa reny nisy artiste niaraka tamin'ny fitondrano ny tanety tuliara moa tsy resahako tsony dika zay zany financement de culte artiste tokony tsy misy liste électorale reo zavatra reo a tokony isy akotrokotroka an'io na ianareo GNZ na ianareo société civile na ianareo fiangonana mitodika manokana amin'ny fikambanam-ben'ny eveka aho ray aman-dreny malala isany andao anao tohivakana nyty resaka reo zavatra telo reo le hoe ahoana liste électorale za aloha mialatsiny amin'ny présidence iny raha ozy nareo ty le liste électorale navaozana tsy matoky zay raha tsy misy fanaramaso avy aminay vahoaka faharoa lay système nanaovana ny financement ny campagne électorale mihitsy izay navoa teo aloha satria hitatsika tsara mihitsy nataony mpitondra teo aloha fa tena vola be tsy toko tsy foroana tokony limitena ny plafond rasa ianareo tokony misy conclave kely mihitsy hoe mifanaraka hoe maximum zany a haiko zao miliara ny vola azo ampiasaina ary tokony misy système ahafahana mametra an'io ary fantatra hoe avy aiza nivinan'le vola aiza ny rafitra manao an'izany ny senive je ne crois pas afaka anao an'izany izy zay tiky tananareo hoe araky le teniny nostanina teo mampatsiary hoe ny teniny ratsiraka hoe tsy vahaolana le marina fa tokony tsy maintsy miafarany amin'ny élection foana tsika tsy misy fitondrana ka hoe tsy amin'ny alalan'ny élection fa zany rehetrarehetra zany mbola mila homanina pré daholo ny rehetrarehetra hoe afapotsika amin'ny liste électorale mazava ny financement ny campagne mazava ihany koa ny fitsipy-dalao ekeny daholo be airoranga fa tsisy matahotra an'izany fa le problema misy candidat efa omena tombony mialoha de misy tazomina amy rafi-patalohany tsy andeha tadinareo ngamba tam'ireny hoe tonga ny t-shirt ny équipe sasa de idindry zalahy tao tamatavy efa fanao zany tokony tsisy tsony koa zany resaka t-shirt zany raha tena fanavaozana za zany tena iandro misy am'ty fifidianana ty raha tena fanavaozana t-shirt artiste financement campagne électorale liste électorale reo zao no tena fanavaozana andrasany ngeza be nefa to tsisy miresaka fa tonga de hoe efa milamina ny tety andro zany veranga no teny filohan'ny seni fa tsy miteny hoe ohatry zao ny fomba anarahanareo vahoaka maso an'io liste électorale io ohatry zao ny fitsipy-dalao ny amy resaka financement campagne tsisy resaky zany ary na ny PRRM ihany no teny hoe tsy ilaina ny mizarazara zavatra fa ny fitana nomena fa tsy nitrondro nomena efa ohatra ny efa nandesady 50 millions d'ariary isaky ny fokotany tany tuliara donc tsy ohatrany double langage ato misy miteny hoe déclaration de patrimoine vo niteny gara 700 ny resaka tamiko
hoe fandeha n'io déclaration de patrimoine io any izy mampome be mbola ho asaintsika eto izy ndray andro any resaka an'io fa so forme fotsiny io fa misy ao anatin'le clause ao ozy izy ngiara 700 misy clause ao an'ny déclaration de patrimoine izay afahandro zalahy mipolitsaka tsy milaza an'le tena patrimoine zany hoe le lalàna mihitsy zany am'le déclaration de patrimoine no efa biaisé dès le départ pour donner une avancée à un candidat efa fantatsika taminareo ny tiako tenena zany hoe le lalàna mihitsy no efa sur mesure natao mifanaraka am'le candidat mpanjakana fa tsy lalàna ho an'ny rehetra de nataotsika hoe madio ara io listre électoral io tsy maintsy tafavoaka le candidat anankiray satria norefesina a partir ny tenany ny lalàna amin'ny fifidianana zay zany zavatra efa tiako mba hisarina saitsika za zany zao hoe manaitra anareo JNZ manaitra anareo société civile manaitra anareo ray aman-dreny ao amin'ny conférence des évêques nareo amin'ny justice et paix et tout tokony anao toivakana atsika ny amin'ny fanentanany olona ny am'ireo zavatra reo fitakinan'io ohatra ny fitakitsika ny jiro sy rano zo fototra ny fitakinany mangarara ny fifidianana satria le izy tsy maintsy andeha any izy ty donc ho aminay raha ohatra ka mbola tsy feno reo fepetra reo mitombona ve ny calendrier ny fifidianana sa tereko masaka fotsiny am'izay tsy maintsy lany le olona ny tokony ho eo jero fotsiny zao ny afantaranareo hoe tsy sahinareo hoe tena atao madio le lalao tendrena hono ny filoha-pokotany tendrena le filoha-pokotany fa tsy fidina de hoe tsy tratra am'ty fa aleoloha mba tendrena izy moa ny anendry mazava ho azy donc zany mialatsiny aminareo mpikarakara fifidianana fa efa biaisé io de raha rapito zay nitabataba ndray ohatra ny tamy 2002 izy io zany hoe tsy ekena ny valim-pifidianana de teninareo nareo tsy mety afa-po mihitsy non le lalàna apetrakareo mihitsy no tsy mandeha amy laoniny zay zany ny amin'iny resaka hoe pré-campagne ak pré-campagne iny fa averiko any amin'ny mositana ndray ngamba ny fitenenana sao de lava loatra any ny ahako zany tsotra sady mahitsy hiditra fifidianana tsy manino zany raha zany ny tianareo fa eketsika vahoaka ve hoe fifidianana izay fantatsika mialoha amin'izay zavatra rehetrarehetra voateny teo zay hoe voatendry ny chef-fokotany tsindrina zao ny préfet chef de région atsy fantatra daholy ny antony na ny endrenan'ireny olona reny andehanao inona rehefa tonga am'izany fotoana zany tsika tsy efa fantatra mialoha ve am'izao situation misy am'izao fa tsy efa fantatra mialoha ve akaiza le fifidianana makaiza inona ny tanjony njaratsika vahoaka mamala an'izay de anohizako an'le izy am'izao situation misy am'izao tsy fay ve tsika malagasy sarotra ny nanala zany fitondrana teo aloha zany ela zany adivana an'izany androany ny fitondrana tsy manana légitimité tsy manana légalité efa manao pira noho ny teo aloha de rapitso ho légitimenao omenao légalité le zavatra de mieritreritra ve isika misy zavatra iovo misy zavatra antenaina misy zavatra azo iandriandrany tanora malagasy ve na am'izao ary efa iony toedra raha misy eo amin'ny firenena inona ny azo antenaina amy rapitso de iza androany ary isika tsisy masaha miteny
ankoatranay. Iza ny eritreretinareo asaitena rapitso? Indray anie mitombona ihany ny eritreritrinareo hoe ny mpanao politika tsisy ilavana azy. Satria ny olona dradradrada sy mpanakena rehetrarehetra rehefa nahazo nomination ary be dia be mbola miandry nomination, tsy mampiteny azy. Rehefa tsy mahazo nomination de miteniteny kely de mamorona, de rehefa mahazo direction kely mangino. Hitanareo izy tamin'ny herinandro teo. Magaga ihany i Mostanina sy Pasteur RGL ihany tsy mety mandray fitondrana, tsy mety manaiky deal. Zay hoe inona ny andrasantsika ty Pasteur, fa ny olona rehetrarehetra efa nanaiky daholy, ny olona rehetrarehetra efa lasa daholy, efa misy promesse daholy ny any hoe zay manko nanaovana atsika hoe voakaramany fitondrana teo aloha isika, satria tsika tsy manaiky raha tsy amerina ny reny eo amin'ny fitondrana. Nefa zavatra takitsika tsotra sady mazava, tsy miolakolaka. Efa niteny izahay tsy mbola nitady poste ary tsy mbola nangata-bola. Tsotra sady mazava. Andao isika anarina ny firenena, andao isika anavitra ny Madagasikara. Lainga zany hoe tsy avitra tsony Madagasikara, lainga zany avitra soamatsara Madagasikara raha manomboka androany, raha manomboka isika zao. Fa matoa mieritreritra hoe tsy ho avitra tsony satria tsy ao an-tsain'le olona mitantana amin'izao fotoana zany hoe anavitra ny Madagasikara zany. Inona moa ny zava-misy? Io au plus offrant ny Madagasikara. Azo tuléar de makarily ray de makany États-Unis de minégocier de lasa varamada de mody hoe tsy manaiky ato de nefa ato misy deal de mandeha daholy. De lalovina eo malagasy, lalovina. De tendrena ny DG ato de satria ary misy 5 millions de dollars miditra de ahoana iza ny gérer an'io de mila homme de confiance migérer an'io vola tena manahirana. Zay voatendry mo mandoe collage kely de manao cotisation manomana le fifidianana. Tendrena le namana ery amin'ny DG, tendrena atsy de any am'le poste tany ianao maka vola fa préparer ny élection. Zany daholo io nomination rehetrarehetra reo ry havana. Tendrena ny atsy, tendrena ny ery zay miraitsy kombakomba. Mila mahita vola andeha hanaovana élection fa tsy maintsy ho lany io olona io. Zany ny calcul politique misy am'izao. Ny sasany koa ny ao anatiny ao mikonikonina ihany hoe bon, dao arodana ty fa la tournée indray zao. Zany foana ve ny ainantsika malagasy? Sosokevitra. Ianareo tanora ny be dia be. Zay efa miteny foana hoe aza miandry lohan'ny mpitarika zany. Isika vahoaka malagasy. Lainga zany hoe biby, inona moa biby tsisy lohany tsy mandeha. Lainga zany, fanabadona koa zay. Rehefa biby ny lohany mandeha aloha, kapaina fotsiny lohany de maty le biby. Aza mieritreritra aza miandro lohany. Miara-mientana io, miara-mandeha io. Fa ho vita io. Raha miara-mientana isika. Mbola manao antsavy ihany aminareo ray aman-dreny ara-panahy izay mbola manana zany fo sy ny eritreritra mare aman-dreny anareo zany. Marary Madagasikara. Raha mbola manaiky an'izany nareo, satria ny ankamaroany moa efa voavidy. Eny sarotra ny fiainana.
sarotra ny fitadiavam-bola fa kosa mba tsy tokony ataonanao narangaranga hoe ray aman-dreny tsy tokony ho amidinareo tsony zany toerana nomena anareo zany, zany voninahitry nomeny malagasy anareo zany, na de sarotra ary ny fiainana fa asakasaka antsika tsirairay io satria any amin'ny fiarahamonina any isika raha mbola zatra mitehaka hoe nahazo 4-4 raina de tena miketrika be iny, tena mahay be satria nahena angalatra, satria nahena ondinkodina volam-panjakana, satria nahena marotra ny fanahany. Tsika ihany manosika an'ireny olona reny hanao ny zavatra tsy mety eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fitondrana. Fa raha isika tonga saina daholo am'izao andro efa misy appareil photo rehetrarehetra zao de samy misignaly raha ihany nanenanao an'izao, raha ihany na tiana zao fiainana nanao an'izao, tratra foana io de hoainina be izy menatra foana izy any amin'ny fiarahamonina. Tsy hoe avy mpitondra posy anao androany de afaka rapitso anao fa tonga de hoe any amin'ny 4-4 V8 tsy manambany le mpitondra posy aka fa misy an'izany ohatr'izany eo Madagasikara. Tena hoe androany izy na ny kapany ary tsy voavidina de ny apitso izy manambany ny malagasy miray rindrina aminy satria tampotampoka izy nahazo V8. Tsy manontany tena le olona hoe avy taiza moa iny zavatra iny, fa inona moa no nataony ho an'ny firenena na nataony tamin'ny fiainany niady ve izy, de rehefa avy eo mifampialina miteniteny amin'ny sisiny fotsiny fa nefa ny harem-pirenenanao ihany sy ny fiainanao ny sakrifiena na tonga an'iny. Zay ny teny hoe tsy resaka lahelo kanina io tsy hoe ory avamanana fa fatezerana amin'ny fangalarana diso tafahoatra eo amin'ny firenena. Ny ahako tsy lava be pastera de mankasitraka ny areo mpijery fa ny tiana hatongavana androany mikonikony daholo ny olona hoe hoany amin'ny fifidianana. Any zany efa lefahany daholo ny sainy malagasy am'izao hoe fifidianana, efa adino sahady le fitakiana enim-bolana lasa andao anarina ny Madagasikara. Tena mora manadino ny malagasy, efa etsy daholo zao irombo hoe andao fifidianana nefa zavatra nitakiana namparary nahafaty ny tanora malagasy adino daholo zany, efa tsy antsontsika. Zay mahatonga anay eto mbola hoe gardien de la révolution, mba tsy ho fatifaty fatany reny olona reny, mba tsy ho potipotika fatany ny ekônômia rehetrarehetra nandrodanana fanjakana ny sesy. Andao ry zalahy anarina, andao ry zalahy hanavao am'le tianareo, tsy am'le tianareo atongavana am'izao am'le hanavao le teny tianareo anaovana anazy avaozina zany. Zay ny ahako pastera, tsy haiko ianao mbola misy tenenina fa zay fa tsy kely afatra farany fa tsika tsy hijanona ela androany fa tonony tsara zay. Za zany mirelayer sy confirmer ny zavatra voalaza. Ho anareo tanora, aloha mba stratégique ny fitakiana. Nareo zao le hoe nangataka hoe hirotsaka eny an-dalambe isaky ny isaka sabotsy, ok. Na ho anareo namana amin'ny hainao manjery toloniko manokana eto le rahalahy ao amin'ny radio Atsiva, mahafinaritra le fandaranao, tena ao tsara. Mangataka zany andao hanao karazana tolo-tanana, ifanome tanana de hanao matrakazony an'io resaka pré-campagne io. De averiko le zavatra anankitelo tokony ho atao dridri-angilo mihitsy satria le CENI mantsy ohatran'ny tady anao resaka mampiomehy de le hoe liste électorale zay lazaina fa hoe hanomboka fanisana tena mitombona ve mangataka anareo manam-pahaizana amin'io hoe ahoana marina io, possible ve io le toetrandro zay lazaina am'izao fotoana zao io de hoe aiza izy teo
Ny CENI dia miprévoit référendum en juin 2027 ary ny présidentielle en octobre 2027. Possible ve ny azakana mo filazana zany sa atratrarana an'izany zavatra zany raha ny lalàna sy ny tena teknika tena izy. Faharoa, ny financement ny campagne tokony mitaky ny amerana azy ary ny traçabilité-ny hoe avaiza daholo ny vola, inona ny fepetran'izany, mangataka anareo ray aman-dreny am-panahy zay afaka manao pression sy lobbying zany ary ny tanora. Fahatelo farany dia ajanona ny resaka artiste. Mampatsiaro ny teninao madame ministre Fanny Soerinaivo, ninao fa rehefa tonga ny fitondrana anao de tsy miova araky zay teninao zay fa cohérente, sinon de resaka natao fotsiny. Reo zany mba tokony ataotsika latasy manomboky zao, fanaraha-maso andreo sy famerimberenana andreo foana satria ny influenceur tsy resaka an'io mihitsy fa izy zao rehefa miverina avy any de tsara be zany vodka zany, tsara be zany Russie zany, de any daholo tsika hijery ny atsarany Moscou sy ny sisa fa Moscou foana fa isika no sahirana eto. Zay angamba fangatahana fa misaotra ny Mostan tamin'ity hariva ty. Misaotra anareo rehetra nanaraka ny fandarana hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany. Manome fotoana anareo raha toka sitrapon'Andriamanitra amin'ny heriny toy izao indray sy zay mety ho vahiny eo arakaraky ny herinandro. Rary sofo.